Manakory ataonao ino kakazo ndosonao amin'ny sarety? Manana fikasagnany bagnano tragno moa karô zaho. Kakay zandritra tany agnamboaranao tragno. Ary amin'ny fasika amoron-drano ry. Tanio mai, izaka tantara raika aminao zao tagnatin'ny bokin-Janahary nangalako anazy. Jesu Kristy moa ka nitantara anazy ka tandrignesy tsara. Nisy lalahy roa, ny raika kanty fa ny raika kosa foka. Tagnamboatra tragno ilay lalahy. Kanty ka ozy. Tsy maintsy mafy fagnamboarana tragno anahy. Tsy maintsy matomboko izy. Akeo ambany vatolampy mafy no agnamboarako azy. Laha vita ny tragno dia ozy. Mafy fagnamboarana tokoatra ny tragno anahy akao. Tsy ela aby dia nilatsaka ny oragnandro. Avy koa ny rivotro. Tonga koa ny ranobe. Na dia zany aza no nivoaka, dia igny mbola nitsangana tsara fogna ny tragno. Tsy rongana ny tragno vao mboatra takeo ambony tanety. Fa mba karaha iny kosa nilay foka zany Mbola agnamboatra tragno koza izy nefa takaiza izy no tambony fasina. Laha koa tafatsanga ny tragno anazy dia ozy. Efa tsara rao tragno anay ity Tsy ela aby tafaran'izany dia tonga ny ranobe. Ny foandraika tamin'izany vodi-tragno ka igny robaka tamin'ny farany. Karan'izany ny fagnen'ny filavoany. Nagnantsoantsy izy ka nagnano hoe vintan-drazalahy fao nirôda ny tragno anay, ny foin-drano tragno anay. Iya, foka marina rao zalahy zany ka. Zao nefa zakain'i Jesu zay mandre ny zakako ka mangatoa anazy dia karaha lalahy endry zay magnoro ny tragno ny ambony vatolampy. Nazovy mandre ny zakako ka mino zao dia tsy andeha amin'ny farihy afo anao viagna na ao amin'ny toeram-pijaliagna rehefa maty. Fa azo fiarovagna mafy kosa. Le lalahy foka nagnano tragno tambony fasika kosa dia karaha olana regny ny zaka ka tsy mbona ankatoan'izany. Tian'i Jesu karaha le lalahy endry antsika. Eka zany dia tsy mbo agnisan'izay voeloko antsika rehefa tonga ny fotoagna zay mahaizan'Andriamanitra ny ratsy fagnahy. Araka ny zakain'i Jesu Kristy dia karaha tragno aroa ny olona. Samy nasian'ny rivotro sy rano be aby zareo dia karahan'izany koa indraika andro agny dia izaha toetrantsika aby vy Andriamanitra. Ireo zay velogna amin'ny fahotana dia karaha le lalahy nangorony tragno tambony fasika, tsy mbo nangorony fiainana tamin'ny fandrenana mafy. Raha be tokoatra ny famaizana anazy regny amin'ny fahafatesana. Raha zaho maloka dia magneky fa fanta-Janahary aby ny fahotantsika jiaby. Noho izany dia indray ny fanamelohana avokoa tsika jiaby. Marina rao zakanao zany. Nefa le tragno efa tamin'ny tany mafy dia tsy mbo natahorana takadoza. Dia karan'izany koa nazovy malaka zakan'i Jesu amin'ny fony tokoatra ka magnano araka n'izay dia tsy mbo azon-doza. Arô, tianao Jesu Kristy? Izy koa mino an'i Jesu anao ka mangatoa ny zakany dia tsy mbo hiara ny fahamavezana amin'ny Janahary anao. Aozy Jesu, zay maregny ny zakako ka mino anay dia karaha lalahy kanty zay nagnano tragno takeo amin'ny tany maiagna, takeo fototra maiagna. Ny ologno jiaby teraka aketo ambonin'ny tany ary mamakivaky zao fiainana zao dia karaha ny mpivahiny raiky niala tamin'ny tany lavitra ka andeha amin'ny tany hafa. Karaha zany koa antsika teraka aketo zao ary mamakivaky ny fiainana mandra-pahatongavan'ny fahafatesana. Dia lavitra tokoatra zany. Ho an'ny sasany madigny ela tokoatra ny dia, ho an'ny hafa ndraiky foa hely. Nefa ny ologno tsiraidraiky dia sombo mandeha sy manaraka zany lalana raiky zany foa. Leka manohy manaraka zany lalana zany izy mandra-pahafatesany dia vantana samy araka agnatrain'ny fisaran'Andriamanitra. Akeno anjo ananjy ny famaizana maharitra mandrakizay. Masina sy tanteraka Andriamanitra ka mankala ny ota sy ny faratsiagna jiaby na dia ny hely indrindra. Zao no vankitsika amin'ny tenin'Andriamanitra ko. Fô samby efa nanoty zare jiaby ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fahotantsika dia karaha ny antena mavesatra be zay tsy lasantsika. Kanefa tandrignesy ny tenin'i Jesu amin'ny olona jiaby. Magnatao anahy nareo zay miasa fondro sy mavesatra entana, fô zaho agnome anareo fialan-disaka. Maro nefa ny olona kiny tsy mitahiny zany teny zany, fa mbola manohy mitondra ny entana ananjy. Mandatsy mety magnatona Janahary zareo, ka mba misy koa za moa nefa nitrôtra amin'i Jesu. Ya, zaho dia efa nanapa-kevitra hinaraka an'i Jesu. Tsara ny lalagna ananjy satria lalagna mandeha an-danitra. Sambatra sy raha avo aby zegny mandeha amin'izay lalagna zany. Nalagna tamin'anjy ny entam-pahotana ilay mavesatra ananjy. Jesu Kristy mihitsy nagnano izay ny lalagna zany, mengan-danitra zany, vitany zany. Tamin'ny fahafatesana tambony kakazo fijaliagna mba hangalany fahotantsika. Ava izy tô
dia efa napetraka tanteraka amin'i Jesoa Kristy ny fitokiako. Nifidiky ny lalagna tsara ilay natorony anahy. Maro ny moe zao amin'izany, maro ny magnezaka amperigny zao amin'ny lalagna taloha, zay feno fahotana sy tahotra. Kanefa feno fidirana amin'Andriamanitra ny foko, tsy hiverigny lalagna koa zaho. Anazy mitahino ake ke mbola tsy nanaraka izay lalagna tsara izany. Eritrereto fô tsy mbo hita amin'izay lalagna tsara izany, mihitsy ny fahotana karaha ny alatra, ny vonon'olo, ny fankalana, ny fahavignira sy ny faharatsiagna jiaby. Ilay lalagna raiky rô nefa mifeno ireo ota ireo. Ka ilay laosy ny lalan-dratsy satria fô mivarina amin'ny fijaliana sy fahoriana izany. Io lalan'ny Satana. Vonona hiara-dia aminao Jesu amin'ny andro ake izy namana mipetraka am-ponao akao foana ny fagnahiny. Manan-kerika maefa miaro anao tsy ho andevoziny ota. Mizao amin'ny lalagna izay ny andehananao mandra-pahafatesanao. Amin'andro zay vao Jesu mihitsy ny andray anao an-dangitrany. Avakeo velogny mandrakizay agnatin'ny fifaliagnanao miaraka amin'ny Kristy. Ya, ho tanteraka amina aby izay ny raha izay ny laika manapa-kevitra anao fô hampiditra an'i Jesu va izy to am-ponao ka ary agnambela ananjy hanjaka amin'ny fiainana jiaby. Ka le mangataha amin'i Jesu anao mbo rangalany ny otanao. Atoro ananjy fa manomboky niany ana dia agnara-dia ananjy. Amin'izay hiara-dia aminao foana izy. Ka le ohatra ny lavo anao, izy foana mpitsangana anao sy anognanao. Jesu ny herinao, izy raiky foana no afaka agnovanao olombavao mendrika sady tsara.